malagasy rehetra no afaka andeha ho any ampitan-dranomasina na nivelany marina sa tsy marina fa adidy ary fanambo napetraka hoe ataoko mahita zavatra tsara noho ny any ivelany tsy makany ivelany a ny vahoaka malagasy fa eto ihany dia mahita an'izao zavatra rehetra tsara noho ny ivelany. Ity toerana zay misy atsika ity ty tetikasa laky arivo ity ny zone voalohany a ity toerana misy atsika ity a 1 kilomètre 200 mandra-pahatonga ery amin'ny farany ery atao misy rue piétonne dia eto amin'ity zany a misy mosaïque apetratsika eto amin'ity seo amboninareo eo mba ahafahanareo mandeha tongotra manao fanatanjahantena isy piste cyclable misy bicyclette afanafana bicyclette zany amin'izy ity dia isy sculpture maro ahafahana makansary eto amin'ity lac ity no ho apetratsika ny jet d'eau goavana be 250 mètres ny jet d'eau ataotsika dia isy ihany koa bateau restaurant nanavatra ihany koa tsika satria aseho atsika n'izao tontolo izao hoe mikajy ny tontolo iainana isika dia isy bus électrique ho avy alohany 26 juin 12 mètres électrique tsy mampiasa solika tsony. Zone 2 ndray zany a dia misy ny espace public anisan'izany eto amin'ity toerana ity zany misy espace ahafahana mipetrapetraka ahafahana mandehandeha dia aveo ny zone 3 misy an'ny palais du futur et de l'innovation izy io zany zavatra ahafahan'ny tanora indray mianatra momba ny informatique. Zone 4 misy hôtel 5 étoiles ho atao eo misy keza misy toerana ahafahana mipetrapetraka misy restaurant misy zavatra maro. Zone 6 io misy toerana akana sary eo amin'ireo misy ohatran'ny escalier reo eo zany misy toerana ohatran'io escalier be dia be io ahafahanareo makasaina mandinika ny hoavy. Zone 7 espace populaire iny le teneniko anareo le ery amin'ny farany ery eny zany hitanareo le mpivarotra katsaka reny ahafahany varotra an'le jus de coco reny zany hoe natao an'ny olona rehetrarehetra fa misy toerana ahafahana manao pique-pong ahafahana manao jeu maro samihafa dia tena hoe ho an'ny olona rehetrarehetra 7 hectares ny toerana eo. Ny espace botanique io amin'ny zone 9 io ery amin'le misy baobab ametrahantsika jardin tsara ary ametrahantsika ihany koa hoe inona avy ny reo hazo zava-maniry zay hita eto Madagasikara. Zone 10 dia io le parc d'exposition sy zone commerciale fa alohan'ny andraisantsika ny sadeka dia efa vita le io parc d'exposition io. Zone 11 misy ny resaka fitsangatsanganana any amin'ny zone 11 dia toerana io gratuit amaimam-pona daholo ny amin'io satria parc ho an'ny ankizy misy ny fanofana bicyclette ihany koa zay atao amin'ity. Misy ihany koa ny toerana fanaovana fanatanjahantena misy bus électrique daholo no andeha amin'ity toerana zay apetratsika ity ary nalalatsika ihany koa ny lalana zany dia misy toerana ohatran'io hitanareo io zany toerana andehanany bus sy ny moto fotsiny. Rehefa mandalo amin'ity toerana ity tsika dia mba tiako nareo malagasy tsika mantsy atao saitsika hoe mahantra tsy afaka hivoatra tsony tafakaletika lala ka zay mandrosoka zay mitrakaka ary zay fiera fa malagasy ka fiera fa manana fikomanana vinaka.